tompoko. Ry Andriamanitra tomponay eo mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay satria mbola nomenao an'izao fotoana izao ahafahany amin'ny voreto. Mifona tompo raha nisy ny zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay na nandritry ny tontolo andro izany na nandritry ny andro tokom-piainanay. Fa ny zavatra rehetra ho kasainay atao tompo dia ngeny izany mba ho voninahitry ny anaranao ireny ihany. Ianao ny anatrika fenao an'izao fotoana izao sisy zavatra rehetra ho kasainay atao eto. Ary sa mivavaka izany tompo dia akambany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe Jamais ao sainy an-danitra. Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Eo anay no ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakampanahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Andriamanitra izay vavahantsika dia mamela eloka isan'andro san'andro. Amin'ity anio ity ary dia ray sy indray ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo ho ay sy ho anao. Hoy ny tompo hoe, izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa voavela ny elokareo noho ny famindrapon'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka isika ry havana. Ho fiomanantsika indray ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ny hira raika amin'ny valopolo ny andininy voalohany. Maka sy ny soratra masina tsika, izany dia hitantsika ao amin'ny Mika 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Mika 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Rehefa hita izany dia izao maka azy amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, dia avy aminao ny voan'ny izay anankiray ho mpanapaka ho ay ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagolany no efa nivoahany dia hatrizay. Koa dia atolony ireny ambara-piavin'ny fotoana hiterahan'ny izay anankiray hiteraka, ary izay sisa amin'ny rahalainy dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely, ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehovah sy amin'ny voninahitry ny anaran'i Jehovah Andriamanina, ka handry fa izay ireny. Fa izao dia ho lehibe hatrany amin'ny faran'ny tany izy, ary izy no fiadanana. Raha tonga eto amin'ny tanintsika ny Asirianina ka miditra ao amin'ny tranobe antsika, dia hanangana mpiandry vita sy mpanapaka valo hisakana azy isika, ary handaniny tany Asiria amin'ny sabatra sy ny tany Nimrod ao an-tanany ireo, ary izy hamonjy ny Asirianina raha tonga amin'ny tanitsika, sady manitsaka ato amin'ny faritanitsika ireo, ary izay sisa amin'ny Jakob ao amin'ny firenena maro dia ho tahaka ny anto avy amin'ny Jehovah, sy tahaka ny ranonorana eny amin'ny ahitra, izay tsy manantena mpaniraka
na miandry zanak'olombelona, ary izay sisa amin'ny Jakoba ao amin'ny Jetlis. Ary ao amin'ny firenena maro dia ho tahaka ny liona amin'ny biby any an'ala, sy ho tahaka ny liona tanora ao amin'ny andehanonjy amanosy. Raha mamaky eo izy dia manitsakitsaka sy mamiravira ka tsy misy mahavonjy. Aoka haingana amin'ny rafilanao ny tananao, ary aoka ho ringana ny fahavalonao rehetra. Ary amin'izany andro izany, hoy Jehovah, dia aringako tsy ho eo aminao intsony ny soavalinao, ary ho fonganiko ny kalesinao. Ho fohanako ny tanana amin'ny tananao, ary arodako ny tanananao mimanda rehetra. Ho fohanako tsy hisy amin'ny tananao ny fankatoavanao, ary tsy hanana mpanandro intsony ianao. Ho fohanako tsy ho hisy aminao koa ny sampinao voasikotra sy ny tsangam-bato sampinao, ary tsy hiankohaka eo anatrehan'ny asan'ny tananao intsony ianao. Amen. Mbola itony vaky tena. Mbola hotohizantsika amin'ny vaky teny, izany dia hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faha 1:10, andininy faha 9:10 ka hatramin'ny faha 420. Asan'ny apôstôly toko faha 1:10, andininy faha 9:10 ka hatramin'ny faha 420. Izany dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay ny elo no ny fanenjehana tamin'ny Stefana dia nandeha hatrany Fonikasy, Kiprosy ary Antiokia, nefa tsy nitoro-teny tamin'ny olona izy, afa-tsy tamin'ny Jiosy ihany. Ary ny sasany tamin'ireny dia lehilahy avy any Kiprosy sy Kirena, izay tonga tany Antiokia dia niresaka tamin'ny Jetilisa koa ka nitory an'i Jesosy Tompo. Ary ny tanan'ny Tompo no mba azy ireo, ka maro no isan'izay niny sy niverina ao amin'ny Tompo. Ary reny sofon'ny fiangonana tany Jerosalema ny amin'ireo dia naniraka ny Barnabasy izy andeha hatrany Antiokia. Ary rehefa tonga izy ka nahita ny fahasoavan'Andriamanitra, dia faly ka nananatra azy rehetra ahatra iray amin'ny Tompo amin'ny fominy fatratra. Fa lehilahy tsara fanahy izy, sady feno mifanahy masina azy finoana, ary marobe ny olona nanampy ho an'ny Tompo. Amen. Mbola itony vaky teny. Ho faranantsika amin'ny vaky teny, izany dia nalaina tao amin'ny Marka toko 1 andininy faha 9 dia vakintsika eo am-pitsanganana izany. Ny andohan'ny filazan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izao naniraka ny hirako ianao, izao namboatra ny lalanao. Inzay nisy feo ny antso mafy hanenefitra hoe: amboariny ny lalan'i Jehovah, atao maitso ny lalan-kalehany. Dia nisy eo Jaona, izy nanao batisa tany anefitra, ka nitory ny batisany fibebahany ho famelan-keliny. Dia nandeha nanantona azy ny tany Jordia rehetra sy ny mpanompony rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireherehetra niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva, ary fehikibodotra no tany amin'ny valany, ary ny fihinany dia valala sy tantery remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy eo aorinako, ilay mahery no izao, ka tsy mendrika hiondrika hamaky ny fehikapany aza ao. Izao efa nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa nanao batisa aminareo amin'ny fanahy masina. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, fantenao fahamarinana. Amen. Zaraka ivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo tianay, fa mbola nomenao fotoana nahafahana namaky ny teninao.
raha hotoriana aminay izany dia sokafa ny masom-panahinay mba handraisany any hafatrao. Amin'ny anaranao nanononanay ny vavakay. Amen. Iomanantsika amin'ny toro-teny dia ataontsika ny hira 2:27. Dia mbola ho ampitombona aminareo hatrany ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny fifaliana no rahantsika misaotra an'Andriamanitra azahoantsika izao fotoana izao indray, ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra sy ny hafatra izay tiany ho raisintsika ny amin'ity anio ity indray. Ny marika toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 no andraisantsika hafatra ny amin'ity anio ity. Lohevitra izay bandrintsika anio dia ny hoe Kristy Tompo mpamonjy fifalian'ny mpanaradia azy. Rehefa mijery ity anjara tenin'Andriamanitra atao marika izay anjarantsika anio ity sika riavana dia ahitantsika ny amin'ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa, ilay atao hoe irak'Andriamanitra mpialolalana an'i Jesosy Kristy. Fa tokoa dia ahitantsika ny amin'ny hoe Kristy Tompo mpamonjy fifalian'ny mpanaradia azy. Fa alohan'izany rehetra izany dia rehefa mijery isika ny andininy voalohany dia ahitantsika eo toy ny lohateniny izao filazantsara nosoratan'ny marika izao ny amin'ny hoe niny andohany filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Dia hitantsika eo ilay teny hoe filazantsara. Ny filazantsara izay ambara eo dia tsy ny boky ny marika fotsiny ihany no tiany ambara, fa tena hoe na koa hoe izay voasoratra eo amin'ireo filazantsara hafa, fa ambara eo mihitsy ny amin'ny hoe filazantsara an'i Jesosy Kristy, ary ambara eo koa ny amin'ny hoe Jesosy Kristy mihitsy ilay filazantsara. Ka ny filazantsara izay ambara eo dia atao hoe vaovao mahafaly. Ka inona ary ny fandraisan'ny lohahevitra izay iainantsika anio ny amin'izany hoe vaovao mahafaly izany? Kristy Tompo mpamonjy fifalian'ny mpanaradia azy. Ary ao anatin'izany dia Jesosy Kristy ilay vaovao mahafaly mitondra fifaliana ho antsika. Jesosy Kristy no vaovao mahafaly ho antsika ao anatin'izany. Inona tokoa no mahavaovao mahafaly an'i Jesosy Kristy? Vaovao mahafaly satria izy ilay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany izay tsy misy fepetra ho antsika vahoaka an'Andriamanitra. Izy no nanehoan'Andriamanitra ilay fitiavana izay nambarana eo amin'ny Jaona hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ka vaovao mahafaly ho antsika izany. Fa isika na dia tsy mendrika aza ao anatin'izao tontolo izao feno tsy fahamendrehana dia nanehoan'Andriamanitra izany fitiavana izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay vaovao mahafaly ho antsika. Jesosy Kristy ilay natolotr'Andriamanitra ho famonjena antsika. Vaovao mahafaly lehibe ho antsika izany. Ka Kristy Tompo mpamonjy fifaliana ho antsika mpanaradia azy satria izy mihitsy ilay vaovao mahafaly nomen'Andriamanitra ho famonjena ho antsika. Izy mihitsy ilay natolotr'Andriamanitra hitondra fifaliana ho antsika. Ka ho antsika riavana miaina eo amin'ny fiainantsika ankehitriny isika. Inona ny zavatra rehentsika ankehitriny?
maheno vaovao isika vaovao mampatahotra, maheno vaovao isika vaovao mampalahelo, maheno vaovao isika vaovao mampahory. Fa ankehitriny ny ten'Andriamanitra dia miteny amintsika indray hoe matoky, mifalia fa indro ny vaovao mahafaly izay omen'Andriamanitra ho antsika dia Jesosy Kristy. Mety miaina ao anatin'ny tontolo tsy mba misy fitiavana isika, mety miaina ao anatin'ny tontolo feno fahaverezan-kevitra isika, feno fahadisom-panantenana, tsy misy fiadanana. Fa hoy ny ten'Andriamanitra izay novakitsika ho an'ny Mika 5:5 teo hoe fa izy no inona? Hitondra fiadanana. Izy no fiadanana. Ka vaovao mahafaly ho antsika Jesosy Kristy, ho avy izy araka izay ambara eto, fa mialohan'izany dia nalefa n'Andriamanitra ny hirany mba hanambara ny fahatongavan'izany Jesosy Kristy izany. Ka rehefa tonga io hirak'Andriamanitra io dia inona nambarany? Hoy izy hoe amboary ny lalan'ny Tompo, amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, hialao ny toe-dratsy. Zany ny anambarany diema azy, hialao ny toe-dratsy. Zany hoe ny fiaviany zany vaovao mahafaly ho antsika izany dia mila fanomanana. Ko antsika ry havana, ny amin'ny fandraisantsika izany Jesosy Kristy ilay vaovao mahafaly izany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, ataovy mahitsy ny fotsika. Esory ny mikitaotaona izay ao anatin'ny fotsika mety hahatonga sakana, tsy hahatonga ny vaovao mahafaly ho ao anatin'ny fotsika. Ka amin'izao fiomanantsika ny amin'ny fahatongavan'ny Tompo izao ry havana, dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika hanana toe-po mendrika izany vaovao mahafaly izany. Amboary ny momba antsika rehetra handray ilay vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy, ilay efa nomen'Andriamanitra nanehoany fitiavany ho antsika. Fafatra faharoa raisitsika ao anatin'izao ten'Andriamanitra izao ihany koa ry havana dia hoe Jesosy Kristy Tompo. Ina le loha hevitsika teo? Kristy Tompo mpamonjy fifaliana ho an'ny mpanaradia azy, fifaliana ho antsika mpanaradia azy tokoa ny Tompo, satria tonga izy hanome fiainam-baovao ho antsika, tonga izy hanome fiainam-baovao ho antsika. Rehefa jerentsika ilay 9 dia hoe izy hanao batisa amin'ny fanahy masina. Rehefa miresaka izany isika dia mby ao an-tsaina avy hatrany amin'ny hoe Jesosy Kristy hitondra fanavaozana ny atilaly ny fontsika, tsy fanavaozana ivelambelany, fa tena fanavaozana ny atilaly ny fontsika, ny ao anatsika, ny mombantsika manontolo mihitsy no avaozony Jesosy Kristy ao anatin'izany. Fa tonga koa izy hitondra fahateraham-baovao ho antsika ao amin'Andriamanitra, ary tonga izy hanome ny fanomezana dia ny fanahy masina ho an'izay mino azy sy izay mandray azy. Izany ny fiainam-baovao izay hoentin'i Jesosy Kristy ho antsika, ka hiteraka fifaliana tena izy ao anatsika izany. Jesosy Kristy miteraka fifaliana ao antsika satria izy mamboly fiainam-baovao ao anatsika, mametraka fiainam-baovao ao anatsika, ary dia Jesosy Kristy no velona ao anatsika. Ka raha ho avy ary Jesosy Kristy ry havana, vonina ve isika handray azy, izy ilay vaovao mahafaly, izy ilay hitondra fiainam-baovao ho ao anatsika. Fa isika ry havana dia tsy afaka ny hanao izay hahafaly an'Andriamanitra raha tsy efa mandray ny fifaliana omen'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy ilay vaovao mahafaly, rehefa tonga ao anatsika dia afaka manao izay mahafaly an'Andriamanitra isika. Koa afatra ho antsika indray ary tamin'ity anio ity, raha fitinana dia izao: Kristy Tompo mpamonjy fifaliana ho antsika mpanaradia azy, satria izy mihitsy no ilay vaovao mahafaly efa nomen'Andriamanitra ho antsika hitondra fifaliana ho antsika, ary izy hitondra fiainam-baovao ao anatintsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Amen.
mbola iaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay eo, makasitraka na ninafatra izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny mpanomponao anio. Enga zahay Jesosy mba ho mpiaino-pakatoa fa tsy ho mpiaino-panadino, ka dia tena andray anao tokoa ho fifaliana sy ho fiadanana ho anay eo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo, amen. Izao isika dia hanavao ny fanorolaterantsika amin'ny alalan'ny rakitra, dia mpanatanterana izany dia ataontsika ny hira fa 7:70. petraka isika ravana. Izao isika dia hiditra amin'ny tapany faharoa dia ny fankalazana iarahana amin'ny sampatia ny amin'ny noely famonjena dia mangataka ny tompona ndraikitra ny amin'ny fandaminana rehetra.
Allo, falmeraba-tsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny radio 105 FM. Izao tsika dia anaraka ny seho izay atolotry ny tily maintso izay mitondra ny lohateny hoe guerre mondiale. Dia tsy ho tazomitsika ela izy fa tonga dia voatsofintsika. Allo le guerre mondiale efa vonona ve? Ie, misaotra betsaka sika rehetra manotrina ny scout eto amin'ny 105. Aza diny fa ny thème-ntsika dia ny nouvelle famonjena ka mifototra amin'izay ny seho izay ataon'ny skoto amin'ity androandran'ity. Misaotra betsaka nanotrina ny skoto. Ok. Ao anatin'izany ady lehibe zany moa dia misy zany ny fanitsiana fa ny fanjanahantany. Ny fanjanahantany no thème ho raiketiny tily maintso eto. Vonona. Efa vonona ve le voazanaka? Zao zany ndra tsika izay efa 3 andro tsy nisakafo. Zany efa ty efa feno taona ka mety amin'izay angamba ny raha hiasa amin'izay dia apetrako aminao ny fitantanana ny dada sy neny. Dia velanao eto zany zay. Ka tsy afa manoatra ne fa melohan'izany aloha dia aokisika hivavaka. Amen. Salama zany ndray ina vavoina sy erina marisaka any. Any tena misy ketsika tena vaovao be any tena tsena be tonga dia azosika vakina. Milama tsara venolo lefa zany e. Tena milama. Azafady zalahy, nareo ohatra ny heniko hoe manana asa sao dia rangamba mety amiko zany. Tsy mety anao zany zoke sao dia maty aty ianao. Zany izay efa 3 andro tsy nisakafo e, mba miangava rangaha. Tsisy raharaina an'izay tena anao hoe fa dana mandeha any. Ndao amin'izay dia filazana. Zao Général Jean Paul avy any amin'ny tafika tanety dia manondro izao filazana izao aminareo. Antsoina ny
zatovolahy mihoatra ny 20 taona rehetra mba ho tonga natevina antafika sy aro voninahim-pirenena ary ny tandrazana. Izany dia baiko milatsaka avy any amin'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena. Koa izay mihoatra amin'ny 20 taona ary aoka anaraka ny colonel Justin. Sy vonina ary andao anaraka. Aleva milahatra, milahatra. Aleva milahatra tsirojo indray. Tsirojo. Dia miala daholo ny akanjonareo. Aty amin'ny miaramila dia mila mahay milahatra. Aleva, ila mahitsy. Aitsano. Oka. Tsyratrika. Aty amin'ny miaramila rehefa mandeha dia mila mitovy famindra ny miaramila. Aleva, ny antsika dia tongotra akavia menga voalohany. Isa, 2, 3. Sao tsika dia hiofana ary toy izao ny fifandehana izany ka jereo tsara ny atao. Pianagi, Mapamangani.
Sao tsika dia anatra ny fiarovan-tenantsika manokana na ny self de défense. Masava sa tsy masava? Teo izay mikilasy manaraka ary mihitsy kotsy sy bem. Masava sa tsy masava? Teo izay mikilasy manaraka i Randry sy Rabe. Masava sa tsy masava? Teo izay mikilasy manaraka atosika aky be sy lip. Restez groupés! Restez groupés! Flair! Flair! Debout, Flair! Replie! C'est un arme! Laisse tomber! On Christmas Day, on the Western Front the guns all died away, and lying in the mud and bags of sand, we heard a German sing from no man's land. He had a tenor voice so pure and true. The words were strange, but every note we knew.
soaring o'er the living. Ie, izay no azona tolotray sapana maitso avy atao amin'ny fivondronana 5-100. Ie, marana anay ny anjaranay dia hanolotra fanentanana izay ho anareo rehetrarehetra. Mino fa samy mahay an'ilay izy daholo fa aloha isika fanandramana ihany. Ohatra izao ilay izy hoe dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha. Ie, dia avy eo rehefa miteny mitehaka mibadabada dia nareo manao hoe safosafona ny tratra. Ao avena kely, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, tehaka mibadabada. Ie, ohatr'izay ilay izy fa tsy tenoniko daholo fa hanao jeu de devinette kely tsika ahafahantsika manao an'ilay izy fa meko sy papa ihany nareo asiantsika avy any amboniny loha ilay izy. Dia alefa ary dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, tehaka mamony lolo, tehaka mangatamaso, tehaka le mampitsoka, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, tehaka dia mitsoraka, tehaka tabataba, tehaka ankimirivo, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, tehaka dia me, tehaka malazolazo, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha, dia mitehaka, dia mitehaka, dia mitehaka fotsiny loha. Ie, misaotra tompoko. Allô, 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 mbola ao tsara ve? Eto amin'ny 105 FM tsika miaraka amin'ny raha milamindamina. Ie, mandra-piandrany zareo vahiny manaraka dia anontany vahiny atao amin'ny radio isika. Azonao ve ny fandehan'ilay tantara teo Ramose? Ie, falomerabantsika rehetra piano ny radio 105.fm. Tena nafinaritra izy teo ka tena nahitana zavatra be dia be ary nahagaga mihitsy lalaovan'ny zareo anazy teo. Fa tiako marihana kely hoe inona ilay tena thème zany nataon'ny zareo. Ok, aleo azavaiko anao ary. Ny zavatra niseho teo ny zavatra noratoviny zareo teo, niseho nataon'ny zareo teo dia ny novely nandritra ny fanjanahantany. Nasehony zareo teo atsika zany ny
ny ainan'ireo voazanaka nandritra ny fanjanahantany, ny ainan'ireo voazanaka ny noely na nandritra ny fanjanahantany. Mbola ao daholo va tsika? Ok. Mandra-piandra ny zareo manaraka dia hotononona ho antsika ihany ny zavatra sehoan'ny zareo mpanana zava-maitso dia ampiseho antsika ny fanenjehana ny kristianina, fanenjehana ny kristianina. Atongilano ny sofiny se tantarako azy. Izy ity tena izy fa tsy mba vazivazy. Tantara fanenjehan'ireo kristiana malagasy, tantara tsy mampiomehy fa mampangasiasy. Way, manao nareo miravavy? Salama tsara tsy manavy. Inona ny vaovao any? Ny fahasoavan'ny tompo an-trano. Ary fa maninona ny sy mivavaka? Indrisy fa tena tsy afaka. Dia tonga avy amin'izay ary amin'ny lahady e. Fa ezaka no avy. Mandram-peony indray? Ie, dia veloma ny samotahiny indray. Ny roborobo ny fivavahana, ny amary ny kristianina, ny omby sy ny dera ilay tokana sy marina. Ranavala voalohany efa tsy niombi-kevitra tamin'izany, fa namoaka didy sy nandrara ny fivavahana hatrany. Ho aminareo any fiadanan'ny tompo, ka andao isika hiaraka no. Ndao isika hiaraka hivavaka, fa Andriamanitra tsy mba manavaka. Ndao isika hiaraka no pideran'i Jesosy tompo. Fahatrao fa Jesosy tsy mandao izany. Ndao hira sikorana ka hira fiderana. Dera laza Eliaza uana. Riva oka namba lanitra, reky misy feo tsy mety tapitra. Fa ianareo hanomby zavatra fahafa. Ka manomboka izao, hoenjehina ireo izay mivavabavaka, ka hidiana ao anaty lavaka. Ka tandremo sao misy mania mandiky izany, fa ho ataoko mijaly sady mitomany. Ry miaramila, sambory, aza misy avelana ray akory. Ndeha ianareo, hisambotra azy ireo. Ary ingano, aza misy avelana ray akory, mandehana amin'izay, izany dia atory. Ndao zany e, fa loatsika izara roa, nareo afara dia izay aloha. Noenjehana avokoa ireo mbola mivavaka ihany, na ava na tsy ava na tsisy ndradrainy izany, koa nataon'ny mpanjakany gadra, nataon'ny tomany sy ny dradradratra. Ka inona ary natao? Manoloana ilay didy vaovao. Andao tohizana ihany, fa Andriamanitra tsy mandao izany. Betsaka ireo martora tamin'izany, ary tena voenjika mafy hatrany. Izy ireo nanomby fitoriana mba hahatonga ireo kristianina tsy hosondriana.
tonga eto ny tenanay anatanteraka fitoriana iray? Satria efa betsaka ireo kristianina lafo ka andeha hanompo sy iravo. Andao no hivavaka tsy hijana tsy hitsahatra. Mahantoky an Jesosy mba ho tena mafo. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Kortiana voaloha toko 10:10. Mahasina, mahaliana ny fandavantenan'ireo maritiora, mahaty ampifaliana rehefa tonga ilay ora. Iza nefa nonody mandry, fa ny anarany kosa tsy tafandry. Ny nafinaritra tamin'izany dia nahita ireo kristiana mbola niara-dia. Izy ireo ny tafajanona nanompo fivavahana kristianina. Na dia teo azy ireny rehetra ireny dia indreto isika fa mbola afaka mankalaza ny Noely. Andeha isaora nanoray fa izy nampivory antsika indray. Andeha itsika ankalaza ny fety fa itsika mamrery. Kotsarovy ary amin'izao Noely izao fa Jesosy Kristy mifamonjena ho esoanao. Ndao isika hifaly sy hiompy fa Jesosy Kristy mpamonjy. Andeha hidera sy ankalaza ho an'ilay Kristy manakajy. Tsy foana tsy akory ny finondreo malagasy, na rahonana na ambanana ampasy, na ampitsaliana na ampahoriana, tsy hivadika amin'ny tompony ao vinanoviana. Na iny kidona na iny kiatra, na eo azy ireo olana mety hiatra, matikian Jesosy tomom-panjaka, ilay mampahesy ilay mampitraka. Zay ary ny anjaranay tato amin'ny sampana maitso orsay dia amarenana izany dia mba hisy fanentanana kely. Ataoko aloha ilay izy dia avy eo nareo mamerina. Lamako, tehaka fianakaviana. Lamako, lamako, avereno, tontonko, vina. Firentsika kely. Lamako, ka fianakaviana. Lamako, tehaka fianakaviana. Avereno, tonton, cousin, cousine. Avereno, tonton, cousin, cousine. Atambaro, fianakaviana. Saotra arse. Filazana. Nampalahelo tokoa mihitsy ny nahitantsika ny fanenjehana ny kristianina teo. Ao anatin'izany mozika milamina izany dia anaraka ny mpiandalana isika, ny mpiandalana ampiseho antsika ny fanjanahantany tsy miala amin'ny Noely mozika izany. Tantara indray miseho.
Tsy maninona ho tolorantsika ihany ny zavatra efa hita kely izay niseho teo. Ity zavatra izay hojerentsika ity dia mahakasika tantara indray miseho nosoratan'ny mpiandalana mpanatotosa ara-teknika Eriky Nias, nandrindra ara-teknika Moka Mandramby, mpanatotosa Eriky Nias. Ary tamin'ny fahembola dia niran'Andriamanitra ny re Gabriel ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta. Ho any amin'ny virgine anankiray izay voapirofo vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa. Avy tamin'ny taranaka Davida ary ny anaran'ny virgine dia Maria. Ary niditra tao aminy anjely tena nanao hoe karakory ilay nosoavana zanahary ombanao Marie, anao aza mavozo fa nahazo fisaovana tamin'ny janahary anao. Bakeo ahazo zazalahy anao, Jesosy anaovanao anaranazy. Karakory ma possible karaha zany? Za mantsy mbola tsy ary nanao fitiavana zany e. Ny fanahy masina andreo avy aminao. Tsy haiko boaka amin'ny kibonao io no zanak'Andriamanitra aminazy. Elizabeta avanao koa aneka miampy zaza. Ary naterana Jesosy Kristy dia toy izao rehefa nanaiky mareny Jesosy Maria ho fofombadon'i Josefa raha tsy mbola mivady izy dia hita fa nitoetraza tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sa tsy nala araka azy dia nikasa amezaka azy magnihina. Ary mbola say izany izy indro nisy andely tonga soe tamin'ny nofony ka nanao hoe ary marina igny tamin'izany antso zany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany voa ho amin'ny tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'ny Zakary izy izay niarapan'i Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarapan'i Maria dia nipitaka ny zaza tao an-kibony. Ary feno ny fanahy masiny Elizabeta dia niandry tamin'ny femahery hoe izy notahindrana tamin'olo maro ianao ndraiky tsy haika boky ny kibonao. Fa nanineko za ty navahanao tamin'olo maro ke navanginao karanty. Vao narenanao ny arahaba za karaha fa niatsy koa zaza tanaty kiboko tato. Fa sambarana lay ninao e. Zagnahary anabao natateraka zaka fanambarany taminao. Tena misaotra zanahary ndraiky lay za ty e. Tena henoko ravoravo aby voko zany. Maventy loatra manko ilay fahasoavana azoko ty e. Tena ataony taranaka sambatra lay za. Tena zava-dehibe aminakahy zaka nataon'Andriamanitra ty. Ary mifamitrapony fo amin'olo jiaby mavozo anazy mpaka ny taranaka jiaby. Nanao zaka tamin'ny angovonazy jiaby izy. Na olo tsisy jery ara gaga aby. Ny ambany nasandratra, ny sary nomeny raha hohanina. Ny olobe misy atao ireo fa nesoriny tamin'ny plasiny jiaby. Any raha?
tena mitany Israely mpanompona azy izy. Any raha fa nambarany tamin'ny razantsika zany tamin'ny Abrahama sy ny taranaka anazy jiaby. Ary Maria nipoitra tamin'i Elizabeta tokony ho 3 volana vao no tanetrano. Izy ary naterahan'i Jesosy dia toy izao rehefa nanaiky amin'ny Maria ho reny Jesosy fofombadin'i Josefa ary mbola tsy mivady izy dia hita fa nipetraza tamin'ny fanahy masina izy ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sy lehilahy baraka azy dia nikasa amezaka azy mangingina. Izy raha mbola nisaina izy zany izy ndray andro nisy andeha tonga taony sy tamin'ny fankananao hoe Josefa, anao aza vozo anambady Maria fa zaza amin'ny kibon'azy io boaka amin'ny fanahy masina. Ke zazalahy io Jesosy anaovanao anaranazy ke izy hamonjy olo jiaby ala amin'ny fomba ratsinazy. Ary zany ndety zany dia tonga ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo tamina amin'ny indro nivehitriny toetra azy ka teraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel, zany hoe mbola tika amintsika Andriamanitra ary Josefa nahatsiaro azy tamin'ny torimaso ny tenanao hoe araka natiany tompo anjely azy. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didina voakan'ny Auguste Kaisara ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra. Josefa koa niakatra avy tany Galilea dia avy tao tanàna Nazareta akanjo Jode ao tanàna Davida izay atao hoe Betlehem. Mba ho soratany somary fofombadiny ary efa be folo. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ho andro havelomany ary niteraka ny lamatoa izy dia nodidina lamban-draza ka nandrena teo amin'ny fihinanam-bilona ka dia nisy ny toerana an-tranony bahiny. Ary nisy mpiandrondry tamin'izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany ary nivoninahitry ny tompo nanelanelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy ary hoy ilay anjely taminy: voninahitra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny olona ambony tany izay akasitrahana. Ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra nyseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka niteran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho etỳ ambony tany amin'ny olona kasitrahany. Ary tamin'izany rehefa niala teo ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandry ondry ka nanao hoe:
Aleo tsika andeha amin'ny Betlehema isa raha nambaran'ny tompontsika. Dia nandeha vaingana izy ka nahitany Maria sy Josefa ary ny zazakely. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka. Indreo nisy magy avy tany Antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe ary noho efa nahita izy dia nampiely izany teny nolazainy tamin'izany zaza izany. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandry ondry niverina nankalaza sy nidera n'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Eto. Rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka. Indreo magy nisy tany Antsinanana tonga Jerosalema ka nanao hoe hay ilay teraka mpanjaka ny Jiosy na avy izay nitady ny kintana miboaka avy any Antsinanana ka io avy izay kohakana eo anatrihany. ary noho nandray izany Herôda mpanjaka dia nangorovoro izy mba ny Jerosalema rehetra. Namoro ny loha mpisorona izy sy ny mpanorandalana tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no ateraka Kristy, ary hoy izy ireo tamin'ny mpanorandalana sy ny loha mpisorona fa izao voasoratra amin'ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tamin'ny Jodia tsy kely indrindra ao amin'ny andehan'ny Jodia, ianao tsy akory fa avy ao amin'ny voan'izany anankiray ho mpanabaka. Ka izy no mpiandrin'ny Israely oloko dia napakamaky magy izy maginginy Herôda ka namoatsy afatratra tamin'izany andro izany sy on'ilay kintana. Dia naniraka azy izy ary naniraka azy izy akany Betlehema ka nanao hoe andeha fitoro tsara ilay zazakely, ko rehefa hitanareo izy dia ampisambory amiko mba nakanesako any ankohako eo anatrehany. Ary rehefa nandray ny teny ny mpanjaka izy ireo dia lasa ary indro ilay kintana teny Antsinanana ny aloha mandrapitsarony teo ambony izany toetra zazakely. Ary rehefa tafiditra tao an-tranony izy dia nahita zazakely sy Maria reniny akohaka teo anatrehany. Ary noho ny efa nisokafany fitehirizakana dia nanoitra zavatra ho azy izy, teny volamena sy ny zava-mantsy ary miora. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra izy tamin'ny nofy izay noveriny avy amin'ny Herôda dia lalana hafa naleha noto any amin'ny fonenany. Ewa.
fiko ny sedrako ianao no mandrindra ny fitantananao handramanitro dia tena mahagaga ny fitantananao handramanitro dia tena mahagaga. Miarabantsika rehetra izay sampanamena afo. Hitantsika moa amin'izao vanim-potoana izao fa satria vanim-potoanan'ny krismasy isika dia hitantsika fa betsaka mihitsy ireo loza voajanahary izay miseho. Dia andeha hojerentsika androany ary hoe tahaka ny ahoana ny fiainan'ireo kristianina manoloana izao loza voajanahary izao. Tena mahery ary tena loza dia ny rivo-doza. Tena mamely izy ary tsy mamela mahazo fa miteraka trabony sy fahasahiranana maro. Andeha ary arahantsika izany. Misy ny rivo-doza midy aman-trano, midy aman-trano. Ny orana mitratrevatreva, ny rivotra mifofofofo. Tena marinio, tena mafy, manahirana ny rivo-doza. Wara tena mampizale, maneran-tane, andao hitambatra irahina. Ndao sikaretra irahina, irahina, handemuna. Sikaretra irahina, irahina, ifanolotanana. Manaraka izany dia tena mampijaly ihany koa izany hoe tondra-drano izany. Simba mihitsy ny fiainana, feno rano be ary tena tafiditra anaty fahasahiranana. Andraindray ary jerentsika hoe tahaka ny ahoana izany. Rehefa lasay dia tondraka ny rano, lasa dobidolo, hatrany anaty trano, rano amin'izany hatrany apotibe, ka tena miantso vonjy mafy be hoe lakilasy foana tsy misy mpanabe, lena be daholo hatramin'ny kahe. Ho anao ry malagasy, n'aiza n'aiza misy anao, ndeha araisa lahy. Vohinkava mahatratra, mivimbina rezaizako, vonjy rano vaky. Ho anao ry malagasy, n'aiza n'aiza misy anao, ndeha araisa lahy. Vohinkava mahatratra, mivimbina rezaizako, vonjy rano vaky. Ary farany kanefa tena tsy ambanin-javatra dia ireo mosarena mijaly, marary, nona ny kibo, marefo kanefa mba te hifaly satria fety ny andro. Andraindray ary rahantsika. Rehefa lasany mamba dia misosoka ny voay, sahirana ny olona volom-potika sy rafo. Tena nona ny kibo maty ny mosary, miviaina ny olona tô tsy zarizary. Maina ny tany tsy misy ny vady, marefo ny olona ny aina maratsy, manakoanina mijarizary. Maina ny tany tsy misy ny vady, marefo ny olona ny aina maratsy, miady mafonjeo zay zanahary. Trai diseke ny baboko, fai diseke ny fony. Trai anao reky ny fanafotsy, fanavotra ne ray tsy to.
Kanefa na dia eo azy izany dia atsikivy zareo satria manam-panantenana fa efa tonga Jesosy Kristy mpamonjy atsika e. Fifalina ne Andruânio, Fifalina ne Andruânio, Fifalina ne Andruânio, Christmas vai sonar. Fifalina ne Andruânio, Fifalina ne Andruânio, Fifalina ne Andruânio, Christmas vai sonar. Fifalina ne Andruânio, Fifalina ne Andruânio, Fifalina ne Andruânio, Christmas vai sonar.
dia misaotra betsaka anareo izahay isam-panamena afo nanaraka an'izay seho anay toy izay fanehoana ny fiainan'ny kristianina ny krismasy rehefa sendra ny loza voajanahary. Amandrananay azy dia ampianarinay mitehaka kely nareo, isaky ny tapitra ny zavatra teneniko dia mitehaka intelo nareo ohatran'izao. Ao tehaka le rety se ataovy metimety, ataovy be da be, dia misaotra ary se. Misaotra ary se. Sady nafinaritra moa izy teo no nampalahelo nafinaritra le seho fa nampalahelo kosa ny votoatin'ny tantara. Reny zareo amin'ny afo nampiseho antsika ny loza voajanahary, ny loza voajanahary fa inona kosa indray mahakasika ry namana? Ie, hitantsika teo tokoa ny Noely tao anaty karazana loza voajanahary fa tsy mbola miala amin'ny sapmi ihany anefa isika fa andray kosa ireo lovitao izay aneho ny Noely ao anatin'ny Noely anaty kere amin'ny alalan'ity. Tsy di moa zany le izy fa ie nafinaritra mandeha ny raha maivamaivana. Avy décorer un sapin. Daouare. Dao amizay ry isika hisakafo. Sotra sukia. 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 Ndao amin'izay tsika ry vavaka e. Tompo tasakafonay. Amen. Odo. Mandroso. Non. Tsy misy kona dia rano ary. Aloha zany tsika miaritra atao amin'ity anoana ity. Andao tsika andeha hijery vaovao.
Waduh. Majus. Iza nareo azafady. Mpiasa ny télévision sy fe. Ina ny antony andehananareo aty? Azafady. Nefa mirongatra ny kere aty aminareo. Tonga nadiady izany izahay. Sainon, saya manggeta et. Sainon, saya manggeta et. So zany fiarahamoninay satria zay moa zany tsisy sakafo dia mba miangava anareo tsy manana tanana mba hanampy anazy azafady tompoko. Satria tompoko. Mampalahelo kosa izany. Tsika mivonjy Jesosy nefa andao koa tsika mba hamonjy an zareo. Audio. Mandroso. Reneny fitarinanareo dia tonga izay mba hanatra zavatra kely ho anareo. Tiana ense. Saotra tompoko. Saotra tompoko. Misaotra tompo. Misaotra tompo. Ndao ay ary fety. Ndao ary. Isaorantsika ny lovotoa tamin'izany seho natolony izany mahakasika ny fankalazana Noely anaty kere. Sao koa sika dia handray ny vorokely izay aneho Noely any anaty fonja amin'ny alalan'ny comédie musicale. Andeha ary isika hitehaka mafy be ho an'ny zareo.
any am-ponja no miseho ny tantara. Fihetsika maro no hiteny, ao ireo malahelo fahatiran'ovana, ao ireo tesitra ka mifamaly sy miady. Hiteny koa ireo olona verivery saina efa mila ho lasa adala, sy ireo olona tonga saina mahatsapa fa tsy netiny nataony. Hita amin'ny mpiambina sasany koa ny ara-tsy toetra, ohatra rehefa misy manaty-bary dia ho an'izy ireo ny sakafo aterin'ny mpamangy. Ny sasany ara dia tena mamono mihitsy. Misy koa ireo mpamangy mitsidika fotsiny ihany mba te hahita sy hitafa amin'ireo havany. Hita eny amin'ny sasany ny alahelo ary hita eny amin'ny sasany kosa ny hafaliana. Ankoatran'ireo havana mamangy dia misy koa ny mpitondra fivavahana tonga mitoro ny filazantsara amin'ireo voafonja. Ambanany amin'izany fa Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana, mpamela heloka ary antoko ny fiadanana sy ny fifaliana satariny etỳ an-tany hatrany an-dantrany. Maro tamin'ireo voafonja no resy lahatra ny filazantsara ka niova fotsiny mibebaka ary nanolotra ny fo no an'i Jesosy Kristy ka nanana fiainam-baovao. at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you.
You're the only one that I could live for. You were always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. Ok dia amin'ny fifaliana tokoa no namarana ny zareo vorokely any seho androany a. Inona no anatra azo raisina ny amin'ity androandroany ity? Ny anatra azo raisina dia nateo aza ny ady lehibe, nateo aza ny fanenjehana kristianina, nateo aza ny fanjanahantany. Raha teo ihany koa ny loza voajanahary sy ny noely tanaty kere sy ny voafonja dia tsy nanakana ireo mpanompon'Andriamanitra maro be ireo zany ny amin'ny fanompona sy ny fiankinana amin'Andriamanitra tanteraka. Azadiny fa ny tema ny fankalazana androany dia ny fankalazana Noely anaty ady. Mihintsomana teny izahay fa nafinaritra antsika rehetra niseho izay naseho tamin'ity andro androany ity.
Sampatia zahay io mpanaradian'ny Kristy. Zay moa ny loha hevitra amin'ny andro fahatelo amin'ny herinandro sambatra zay hoe Kristy tompo mpamonjy ireo mpanaradia azy. Fisaorana lehibe natolotra an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina noho ny nafahan'ny Sampatia tamin'ity andro anio ity, nanatanteraka ny anjarany fankalazana ny herinandro sambatra amin'ity taona 2020 ity. Zay no azonay natolotra androany, fa dia mino zahay fa nitondra fifaliana ho antsika zay kely vitan'ny Sampatia teto ho fankalazana ny krismasy amin'ity taona ity. Isaorana ianareo kristianina ray manontolo zay tonga nanotrona niara-ny ombim-bavaka ary niara-paly tamin'ny Sampatia amin'ity andro anio ity. Dia firarian-tsony natolotray anareo mba anao krismasy sambatra isika rehetra amin'ny asabotsy ary ho tratrany taom-baovao 2020 sy 2020 isika rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra mandrakarivo. Mbola misy raha fanaovam-beloma zany ataon'ny Sampatia rehefa avy eo fa atolotry ny mpitandrina aloha ny tsodrano. Tehaka mafy be tsika ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireto Sampatia reto izy reto zany efa misy zafikeliny sasany kape sy ny sasany tany arina tany efa ao ondry zalahy amin'ny sisiny atiny aoriana ao. Saotra ny tompontsika manana azy ireo ho avin'ny fiangonana matsiarotsiaro daholo izay rehetra efa nandalo teto amin'ity sehatra ty zany hitsangana isika hivavaka. Misaotra anao tsy Andriamanitra ny fahasoavanao izao nay mahazo fitezana sokoto eto amin'ny fiangonana efa taona maro zany. Misaotra anao zany amin'ny olona maro efa nibeazo natao, ko ankehitriny misaotra anao zany amin'ny Noely izao. Kristy tompo mpanjakanay herinandro sambatra nitaterana teto, ka ianao Andriamanitra hitatana tsirairay avy ny afitra nafafin'izy ireo mba ho tanteraka aminay hananay fifaliana amin'ny fahasahiranana rehetra atrehanay koa sy ny olana maro samihafa. Tanterao amin'ny olonao tsirairay avy ny sodranao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana amin'ny fanamasina hitantanareo naiza naiza alianareo ho tahina raha miditra ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Mipetraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mbola misy moa ny hira hoy zareo teo. Mbola hoy zany hira fanao veloma ho ataon'ireto zanatsika reto. Thank you.
Rapitsy zany tsika miaraka amin'ny sampana fifoazana amin'ny efatra dia amin'ny enina miaraka amin'ny dorcas zany a dia manasa antsika indray izy ireo amin'ny herinandro sambatra. Sy tehaka mafy be sy orakoraka ho an'ireo tamarana anazy soatra tompo.